Natomboka androany kosa ny fampiofanana ireo mpikambana amin'ny komity mpanomana ny fanovana eo amin'ny sehatry ny fiarovana na ny RSS réforme du secteur de la sécurité mba hisiany fanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo. Eo ambany fitarihan'ny Praiministra ny fiofanana izay arahan'ireo mpikambana anatin'ny komity mpanomana ny fanovana eo amin'ny sehatry ny fiarovana na ny RSS réforme du secteur de la sécurité izay arahana amin'ny vondrona afrikanina. Misy arak'izany ireo manampahaizana manokana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena avy amin'ny DCAF na ny Democratic Control of Army Forces avy amin'ny Genève mizara ny fahaiza-manaon'izy ireo. Nisy olo tena manokan'ny filohan'ny voameran'ny vondrona afrikanina dia nanantitrantitra fa manohana ny fanjakana malagasy izy ireo amin'ny fanomezan-danja ny resaka fiarovana ary zava-dehibe ny fankakevitra efa natomboka isa-paritra. Ny fankakevitra izay no ahafahana manao ny tombana sy ahitana ny tena lesoka raha nambaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena. Ka zay ny anton'le consultation alors ny olona ny resaka hoe aiza ho aiza ny fahitany azy fa tsy le corps mpanao azy tsika zany zao mba miditra amin'izany atao hoe audit externe zany mba tsy ny ao anatiny no ilazan'le izy fa le vahoaka zay andray an'le izy no asaina miteny zany sy ny tompony andraikitra hoe ahoana ny fahitanareo azy dia atsika zany zao mandray an'le hoe raha amin'ny teny vahiny zany hoe avy ety ambany miakatra zany fa tsy avy any ambony ny midina zany enona aloha le izy dia avy eo manao ny lettre de politique momba ny secteur de sécurité. Ny fankakevitra dia efa natao tamin'ny faritra 1 fa ny an'ny Analamanga no mbola tsy vita raha ny fanamarihana izay noentin'ny filohan'ny komity mpanomana ny fanovana eo amin'ny sehatry ny fiarovana na ny CTO-RSS izay nanamafy ihany koa fa tsy mitovy ny resaka tsy fandriam-pahalemana amin'ny tany misy omby sy tsy misy omby. Zay misy natonga an'le mahatonga manao an'le consultation régionale zany hoe le resaka tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara tsy mitovy. Zay mahatonga anay hoe manao an'le consultation régionale tsy mitovy zany hoe resaka insécurité zany amin'ny faritra misy omby tsy mitovy amin'ny faritra tsy misy omby. Dikan'izay zany samy manana ny problème daholo ny tsirairay dia ireny zany no aravina amin'izay le problème ao anatin'izay lettre de politique générale mikasika ny RSS. Mandritra ny séminaire nasionaly izay tanterahana ny faha 14 hatramin'ny faha 17 ny volana oktobra izay tanterahana any amin'ny CCI Vato no isy ny fandravonana ireo fankakevitra samihafa. Mpiantsehatra mahatratra 700 any no andray anjara amin'izany séminaire izany.